Raha mpitso sabotsy kosa no atolotra ny fimpamaha Antananarivo ny fanilo mariky ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny etsy amin'ny kianja maitso Analamahitsy fanilo izay efa nitety ny Tomasina moa nandritra ny volana Jona iny. Mitoy ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny joroan'ny fikambanana mpikabary malagasy na ny fimpima. Taorian'ny fanokafana ofisialy ny lanonam-pankalazana tao Tomasina ary dia anjarana Antananarivo indray izao no namarika izany. Kanotsanain'ireo mpikambana eto amin'ny faritra Antananarivo ilay fanilo rehefa avy navita alavirana 270 kilometatra. Vahofa tanana fiaran'ny fanjohy niaraka tamin'ny mpitsoka mozika ny venty an-tranony hoe izay tiany tendran-drazany dia tiany tanindrazany no nitsenahan'ireo mpikambana ny fanilo ny faran'ny herinandro teo. Taorian'izay dia nampitain'ny filoham-paritany Antananarivo tamin'ny filohan'ny sampana fimpama Antananarivo Atsimondrano ny fanilo teny amin'ny ISTS Mandrimena Andoharany Fotsy teo anatrehany ny filoha nasionaly sy ireo mpikambana marobe. Raha mpitso sabotsy no atolotra sampana fimpima Atsimondrano ity amin'ny faritra fimpima Antananarivo eny amin'ny kianja maitso Analamahitsy indray ny fanilo ho fanohizana ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny fikambanan'ny mpikabary malagasy fanilo izay tety faritra maro manerana ny nosy.